indray ny diaben'ny famokarana ny distrikany Brickaville rehefa avy nandalo tao Moramanga. Etsika napetraky ny fitondram-panjakana anomezana lanja ny fampiofanana sy ny fanapariahana ireo aitao mpambolena sy fiompiana ho fampivoarana ny famokarana eto Madagasikara. Tantsaha manodidina ny 500 tao an-toerana no nisitraka ny fampiofanana ny teknika mpamokarana mpivonovoja izay fambolena an-tanety mampiasa tany kely kanefa azahoana vokatra betsaka. Ny teknika papri ary ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo tantsaha momba ny fiompiana. Sy arivo ny commune, roapolo amby zato ny district. Fa ny antitsika ny district ny Brickaville, ny commune ny Brickaville no faefatra nagnanaovanay ity diaben'ny famokarana ity. Andriamatoa fifon'ny Republika Madagasikara rehefa nametaka an'izay viny anovana ny rafi-pamokarana eto Madagasikara zay, dia nitanjona dia ny ampiakarana ny vokatra na ny fambolena io na ny fiompiana. Matetika moa fambolena ny tegna resansika, adigno ny fiompiana. Ka anatin'izany fampiakarana ny vokatra zay ilaintsika ny fampiasana masomboly voafanty sy voamary. Agnisan'ny oresana anaty fampiofanana zay ireo. Ilaintsika ny rano. Ilaintsika ihany koa anatin'izay ny zezika. Ilaintsika ihany koa ny fitaovana. Fa agnisany ihany koa ilaina anatin'izay fampiakarana vokatra zay dia ny fampiofanana. Tsy hoe le ataonao tsy mety fa mivoatra ny teknika fambolena na ny teknika fiompiana. Zay no agnisan'ny mahatonga ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana magnatanteraka ny atao hoe diaben'ny famokarana. Koa satria omena lanja ny fiompiana hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Hadjarson François Sergio dia notolorana akola kely miisa 3,000 ireo fikambanana piopy miisa 30 tao an-toerana mba ho fidiram-bola malaky iantohana ny sakafon'ny isan-tokantrano ary anatsarana ny taranaka-akola. Nisy nidinika sy fanomezana toromarika ary fanazavana momba ny tohana ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ireo tantsaha mpamokatra sy momba ireo fotodrafitrasa mpamokarana tamin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina kominaly manodidina ny 70 ao anatin'ny distrikany Brickaville. Fotoana ihany koa ny hainon'ny ministera ny etaetan'ireo tantsaha anatin'ireo komuna ireo mahakasika ny fampivoarana ny famokarana. Averina amin'ny tanjany indray nisy ampiariana akondro ao Brickaville. Ho fanombohana ny famokarana amin'ny velarantany midadasika izay anisan'ny lahara-paamian'ny fitondram-panjakana dia velarantany mirefy 540 hektara no volena akondro 200 fototra ao Labourdonnais, commune ambanivohitra Vohitranivona. Navozona ihany koa ireo toeram-pambolena ao amin'ny commune ambanivohitra Mahatsara, Brickaville, Anivorano, Fetraomby ary Vohitranivona. Fitaovam-pamokarana moderna toy ny tracteur lehibe no anatanterahana ny asa ary karazana akondro toy ny Batavia, Plantain ary Ranjali no ovolena amin'izany. Tantsaha mahavita fiofanana antoky ny fambolena sy ny fiompiana maharitra. Ensemble, transformons le secteur agricole.